tsy milavilefona manoloana ny zava-misy sy ny tolona nataony antoko politika n'Andriamatoa Alain Ramarson hoy ny fanambarana nataony antoko politika master zany momba ny Claudine Razay mamonjy manokana dia nambarany fa tsy tokony izy maizina amin'ny tanila anatin'ity raharaha ity takin'izy ireo hatrany moa ny amoahana ponja ny mpitarika ny antoko politika master izay voatanany amponja amin'izao fotoana izao fanampana zavana. Fangaly Ramarson manoloana an'izao zava-misy izao dia manao antsoavo hoe tsy tantandalana intsony Madagasikara raha manoloana izao misy eto amin'ny firenena izao. Ohatra kaiky reny Andriamatoa Claudine zay fahalalako azy izay mamonjy moa tsy hitako izay vonjeny iny eo azonao fa Claudine angamba no anarany reny zao ny zavatra nanderetsarehetra zeny io nga Andriamatoa Ramarson pirofo zao mazava fa zay dia samy laza fa ny PG na ny procureur général dia efa nanazavatra amin'ny voalohany hoe inona no anagadranareo ny olo io fa olo marina io manana taratasy ara-dalàna eto amin'ny firenena ka izay manao antsoavy eto raha tena mahafantatra ny zava-misy eto zany mivoaka malagasy dia manao fanambarana io hoe Alain Ramarson dia olona tia tanindrazana zay lo voalohany indrindra. Alain Ramarson dia anisan'ny olona tsy milavilefina amin'ny tolona zay nijoroany ary tianay manambara eto afatra zay efa nampitany taminay manjery rehetrarehetra ny hoe firenena tsy tandalana intsony Madagasikara raha ny zava-misy amin'izao fotoana zao ka inona ny lalana tokony anesorana an'izao fitondrana zao ananganana ny rafitra fanorenany fotony ka Andriamatoa Alain Ramarson dia mbola vonona izy ary zay eto manao antsoavo ary misaotra ny GMM fa manao ny andraiky mipotony ny GMM fa manao antsoavo zay avoay ny olo marina mitaritolona eto amin'ny firenena ity fa tsy olona diso akory Alain Ramarson raha ny tenin'ny procureur général ny hoe tsy olo meloko io fa anjara amin'ny fanjakana angambany no managadrasy